Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay lohan'ny fiangonana. Na isika izay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao, na ho antsika isan-tokantrano manaraka amin'ny haino aman-jery amin'izao alahady maraina vaovao izao indray. Araka ny fandaminana dia ny vala fifaliana no mifarimbona amin'ny fanatanterahana izao fotoana izao. Ny lohahevitra izay iopanan'ny fotoanantsika androany dia notsongaina tao amin'ny fitambaran'ny perikopa manao hoe ny fanjakan'ny lanitra sady harena no lova sarobidy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina, iarahantsika mamaky ny salamo fahaenina amin'ny telopolo amby zato, salamo fahaenina amin'ny telopolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny fahaenina, dia avy eo ny andininy fahaenina amby roapolo. Ifamalino ao namakitsika ny salamo koa ny mpitarika no mamaky ny tapany voalohany, ary ny fiangonana no mamaky ny tapany faharoa manao hoe famandrakizay ny famindrapony. Dia aorianan'izay dia horedontsika ny hira fanampin'ny 570 ho fideranan'ny Tompo. Miderahan Jehovah fa tsara izy, miderahan'Andriamanitra avo indrindra, miderahan'ny Tompony Tompo, izy rero ny manao fahagagan-dehibe, izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, izay namelatra ny tany ambonin'ny rano, miderahan'Andriamanitra ny lanitra. Manolotra ny voninahitra ambony indrindra ho anao izay ry Andriamanitra rainay, sady mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Andriamanitra lehibe ianao ka mendrika hody rainay indrindra. Tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao. Lehibe ianao tamin'ny fahariana izay nanehonao ny halan'ny fisainanao, fa tsara nanaovanao ny zavatra rehetra. Lehibe ianao tamin'ny famonjena izay nanambaranao fa tianay ianao, ary tsy misy manana fitiavana lehibe tahaka anao. Ka dia nomenao ny zanakao, nataonao sorona mba hamonjy anay, mba tsy ho very izay rehetra mino anao, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Lehibe ianao amin'ny fitantanana izao tontolo izao sy ny fitantananao ny fiainanay, ka nanomezanao ny fanahy masina ho mpitondra, ho mpitaridalana, ho mpanazava, ho mpampionona sy mpampahirinay. Eny fa na dia mandalo fotoan-tsarotra raha izao tontolo izao ankehitriny, dia teo foana ny tananao, ny aro sy ny tantananay tsy ho tratry ny loza izay mananontananay izay, fa narovan'ny tanam-pahasoavanao. Koa dia iainanay isan'andro ny fiadanan'i Kristy eo am-piandrasana amin'ny fiverenany mba handray anay ao aminy. Tompo, lehibe ny asanao,
lehibe ny anaranao sy ny voninahitrao ka tsy misy tahakanao. Asandratray ny anaranao koa raiso ny fiderana izay atolotray anao fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny vonina ny tany rehetra. Misaotra ary tomponay sy mpanjakanay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Enoe ampanajana ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany ivelomantsika sy arahintsika amin'ny fankataovana azy. Faoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy mpiainy teny nefa tsy mankatoa dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehiny. Manoloana ny tsy fahantanterantsika dia andeha hanantona ny tompo isika iaky ny tsy fahantanterantsika eo anatrehany. Ataontsika ny iray efa voatondro. Ny faefatra sy fahadimy ary ny fahaenina.
miaraka hivavaka isika. Ray masino manantona anao izay satria no tao mifanahinao mba handiny tena amin'izao fotoana izao. Ny fanahinao mantsy no mampiaiky anay fa mpanota matevin-koditra tokoa izahay. Aza velanao irimbelona amin'ny fahatsarantena izahay fa mba hayanetry-tena ka hahetsotra ny fahadisoanay. Koa manantona anao izahay mitondra eo aminao ny tsy famendrehanay, manao anao hoe tompoko izay nefa ny fonay manalavitra anao. Koa Andriamanitra hafa no notomponay sy narahinay teo amin'ny fiainanay. Nanao voady teo anatrehanao izahay nefa indrisy, fa tsy nitantarahanay akory izany, fa mbola nandeha tamin'ny danin'ny kibonay ihany izahay, ka tsy nivokatry ny fanahy no niainanay fa nivokatry ny nofo. Mahatsiaro menatra sy mangaya tokoa izay Tompo, fa mbola nanombo anao tamin'ny hazo fijaliana ihany. Vonjeo izay Jesosy, sasao madio izay ho afa-keloka, ary diovy afa-pahotana. Taminao dia taminao ihany no nanontanay, koa mifona aminao izay vonoa ny elokay ary avaozy ny fo vatonay ho tonga fo nofo. Manoloana izao valana retina izay afafin'ny Satana eny amin'ny rivotra ka mandripaka ny olona marobe eran'izao tontolo izao Tompo. Ataovy mahay miorina mafy eo aminao ny olonao, ka tsy hisy harombaka izay ampelantananao. Misaotra anao anefa izay fa tena tiany mpanota ianao, ary tsy misy tianao very izay na dia ray akory aza. Koa enoy ny fitarainanay manao hoe irainay be famindrapo mitalao aminao izay mamela ny elokay, diovy izay ao afa-pahotana, sasao izay ao afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonokanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen. Ry havana malalo amin'ny Tompo, raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina Andriamanitra ka hamela ny fahotantsika ary hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa ho anao izay nibebaka marina tokoa, ny akeloka teo anatrehan'ny Tompo dia mitsangana handray izao teny izao izay manambara ny teny famelan-keloka sy fihavanana atolotry ny Tompo anao. Na dia mandra-pantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahavotsy ny volonareo dia izao ihany no sahirany tondranareo. Ka izao ihany no hitrotro eny, izao no hitondra sy hanafaka. Voavela ny elokarao no ny anaran'ny Masina. Alleluia. Miderany Tompo.
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika zao ry havana, koa ataontsika ny rehefa voatondro ary mandritra izany no miakatra etỳ anoloana ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny famakian-teny. Andiny voalohany sy ny fahatelo. Mbola hiara hivavaka isika. Endre mahagaga loatra ny famindram-ponao, ny fitiavanao, ny fahariponao aminay Tompo, ka mbola nanomezanao anay indray ahafahanay afaka hiaino sy andray ny afatrao avy aminao amin'ity maraim-baovao ity. Ny teninao izay mitondra famelombelomana anay ho an'ny fanahinay, ny teninao ilay teny mitondra fanantenana, ny ho amin'ny fiainanay mandrakizay dia ilay teny tonga nofo tatsy anatinay. Aoka ho mpankantony teny ary izahay, fa tsopiaino, mpanadino ka handiso fanantenana ny tenanay. Ary izahay rehetra tsisy ho diso anjara eo anatrehanao, fa samy azo ny anjara tandrifiny azy izay avy aminao. Sokafo ny maso-panahinay, andraisanay ny teninao, ary ampangino izay feo rehetra tsy avy aminao, fa ny feonao irery ihany no tianay hibitsika aminay. Mangataka ny herin'ny fanahy masina izahay, andrakotra ny mpanomponao izay maky sy hitondra ny afatrao androany. Ka ho latsapaka ato anatin'ny fonay, sy ho fianaranao anay amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran-tsoa Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao dia rahantsika mamaky ny testamenta taloha izay hita
ao amin'ny mpanjaka voaloha toko 7 andiny 5 ka hatramin'ny 12. Mpanjaka voaloha toko 7 andiny 5 ka hatramin'ny 12. Tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarihana ary ny fahitsiany fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao azy, dia ny nanomezanao ny zanakalay hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitra, ianao efa mpanjakay mpanomponao andimby an'i Davida raiko, nefa izao dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao, sady olona betsaka tambo isaina ary tsy hita isa noho ny amarony. Koa omeo ahy mpanomponao saina malady hoentiko ny tsara ny olonao, hahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny tompo ny nangatahany Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy ho ela velona na harena na ho an'ny fahavalonao, fa fahaizana itsara no nangatahinao. Dia indro efa nanao araka ny teninao, ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsy hisy ho tahaka anao ny ataorinanao. Mbola tohizantsika ny vakiteny soratra masina ry havana, izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Romanina. Romanina toko 9 andiny 9 jusqu'à 30. Vakika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voaantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay no tendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra. Amen. Dia mbola ho tohizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio. Filazantsara nosoratan'i Matio toko 17 andininy 470 ka hatramin'ny andininy 250. Filazantsara nosoratan'i Matio toko 17 andininy 44 ka hatramin'ny andininy 250. Ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha,
izay hitan'ny olona ka tena fenina, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haraty-tarihina izay nalatsaka tao anaty ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra, ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no izy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy. Eny, dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanorandalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompontrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Amen. Alohan'ny karany tompony anjara hitondra ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny rehefa voatondro. Ivavaka isika. Tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Araka izany hirana izany Tompo, dia ilay fanaonao masina anokatra ny fonay mba hahafahanay mandray amin'ny fotsotra ny teninao, hankatoy ny teninao ka tonga ny teninao lasa fiainanay. Dia mitenena Tompo fa vonina hihaino izay mpamponao. Amin'ny aranao Jesosy Kristy no hahafahanay manao izany vavaka izany. Amen. Mahazo toro. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Ry havana, ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'ny lanitra izay nivakiana tamintsika teo no angalana ny hafatra ho an'ny fiangonana androany. Fanjakan'ny lanitra sady lova no arena sarobidy ho an'ny tena kristianina. Oharina amin'ny harena
sy vatosoa sarobidy ny fanjakany lanitra kakatsahana fatratra. Voalaza fa izay nahita izany arin'izany dia nivarotra ny fananany rehetra mba fidianany azy. Ny fanjakany lanitra dia sady hoavy, mbola hoavy nefa ankehitriny koa. Ny fanjakany lanitra dia lova mbola hoavy, tsy mbola tanteraka fa tena azo antoka, nefa koa harena efa azo ankehitriny. Amin'izao fotoana izao efa iainana dia nyzao sahady na tsy mbola tanteraka azy. Misy hira zay manao hoe ny fiainana any an-danitra dia manomboka ety an-tany. Ry havana, tsara ary ilaina ny mahafantatra izany, fa ny fantaniana lana valiny amin'ny tsirairay dia izao: azonao antoka ve fa manana anjara amin'izany lova izany ianao, ary efa manana izany harena sarobidy izany ve ianao amin'izao fotoana izao, satria izay no zavatra lehibe. Ny fanjakany lanitra lova sarobidy, lova mbola hoavy, tsy mbola tanteraka nefa azo antoka. Ny hoe fanjakany lanitra dia teny hafa ilazana na iantsona na anambarana koa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsorina dia io ilay fiainana mandrakizay. Voalaza amin'ny filazantsarany Jaona fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra no manjaka ao, ary ny fanjakany mandrakizay, ary ny olombonjena no honina amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny fiainana mandrakizay dia ilay fitoerana efa misy an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Rehefa nampionina ny mpianany Jesosy dia izao no nataony: handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray nareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo. Fantatrao ve aiza ny toerana isy anao ratrizay aorian'ny fahafatesana? Anisany ho ao amin'ny fitoerana namboarin'i Jesosy io, izay toerany amin'izao fotoana izao ve ianao? Izany ry havana no fantaniana ilaina apetraka tsika isan'andro amin'ny fiainantsika. Manao ahoana ary toetra izany lova sarobidy izany araka ny soratra masina? Izao no voasoratra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy any. Io fanjakany lanitra io no ilay voalaza fa Jerosalema vaovao, tanàna masina, lanitra vaovao sy tany vaovao, tsy misy ranomasina amin'izany, ary fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny maso, tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa voasoratra efa lasa ny zavatra taloha. Voalaza koa fa tsy isy ozona intsony, tsy isy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na ny fahazavan'ny masoandro, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy, ary anjaka mandrakizay izany fanjakana izany. Izany ny fanjakan'Andriamanitra izay lova sarobidy. Verina amintsika hatrany ny fantaniana, ary tokony handinika an'izany isan'andro tsika. Azonao antoka ve fa ho amin'io toerana izay toeran'i Jesosy io ny toeranao ratrizay dia ilay fanjakany lanitra. Fa ny fanjakany lanitra koa dia harena sarobidy, efa azo ankehitriny, ienana amin'izao fotoana izao, ienana dia nitsika mbola ety ambony tany. Inona no harena izay ienantsika ety ambony tany? Voalohany dia izao: kristianina dia voasoratra, voalaza fa tempolin'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra. Any amin'ny filazantsara Mateo any dia nanontany
an Jesosy ny fariseo manao hoe raha oviana no ho avy izany fanjakany lanitra izany. Dia hoy Jesosy tsy miseseho ny fiavian'ny fanjakany lanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ry havana, zany no lova harena izay iainantsika ety ambony tany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao, ao anatiko. Ary Paoly dia nanoratra ho an'ny Korintianina manao hoe tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo. Ary ny fanandriamanitra mitoetra ao anatinareo. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ry havana, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy ny tena kristianina marina. Ny tena kristianina marina. Fa tsy izay mitondra anarana ho kristianina rehetra akory, fa ny tena kristianina marina. Izay no harena lehibe voalohany. Harena faharoa dia izao: miaina ao anatin'ny fiadanana ny tena kristianina marina. Miaina ao anatin'ny fiadanana na manana fiadanana ny tena kristianina marina. Izao no soratan'i Paoly: tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Kristy no velona ato anatiko. Jesosy dia voasoratra fa anry amin'ny fiadanana. Ka raha Kristy no ao anatiko sy ao anatinao dia manana fiadanana ianao. Ary Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy niseho tamin'ny mpianatra dia intelo izy nanao hoe fiadanana ho anareo. Ry havana, ny fiadanana omeny izao tontolo izao dia miankina amin'ny ivelany, ny hita maso, ny materielina, ny harena, ny vola. Fa ny fiadanana omeny Jesosy dia anatiny. Fiadanan'ny fo tsy miankina amin'ny toe-java misy manodidina antsika. Raha ambara mahitsy sy tsotra mba ahazahoana azy dia izao: filaminan-tsaina, fahatoniana, fahasambarana ao anatin'ny tontolo mikorontana. Filaminan-tsaina, fahatoniana, fahasambarana ao anatin'ny tontolo mikorontana. Ry havana, mitovy amin'ny olona rehetra ihany ny kristianina. Misy ny olana, misy ny zava-manahirana, mety misy ny mampanahy, fa ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy no mamonjy ny kristianina amin'ireny. Raha sendra misy ny mampanahy dia tonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manahy na inona, foka ny fivavahana sy ny fonambany fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha sendra tonga ny tahotra, misy mampatahotra, dia tonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra fa mombanao dia lasa mitahotra. Raha tonga ny fahoriana dia hoy ny Tompo: aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoki izao fa naresy ny tontolo izao. Ry havana, izany no mahatonga ny soratra masina mampirisitra antsika ary miteny amintsika hoe aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Mila manana tenin'Andriamanitra betsaka tsika, ary reny tenin'Andriamanitra ananantsika ireny ihany no ampatsivo ny fanahy. Fa raha tsy manana antsika dia tsisy ho avy eo. Ary dia toro lalana izay meny soratra masina antsika izany. Hoy ny soratra masina manao: dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Ary dia mifandinihan-tena dia tokony ataon'ny kristiany isan'andro, mandiny tena dia sarotra, fa mijery ny hafa dia mora. Ary izany na tonga an' Jesosy miteny hoe esory aloha ny andry ny loanao vao manaisitra sombikazo amin'ndralahinao ianao. Moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo, ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy. Raha tsy olona no lavina ianareo, raha tsy olona no lavina ianao dia ao anatinao Kristy. Koa noho izany, raha tsy mety mahita fiadanana ianao nefa kristianina dia mila mieritreritra sy mandiny tena. Sao tsy ao anatinao Jesosy, sao tsy avelanao anjaka ao Jesosy, sao tsy manaiky ho tempolin'Andriamanitra ianao, sao tsy manaiky ho tempolin'ny fanahy masina ianao. Ary misy ny harena fahatelo dia izao:
kristianina ry havana dia zao tsy mba matahotra fahafatesana, tsy mba matahotra fahafatesana ny kristianina ho Paoly fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony, fahafatesana no azahoako tombony ho Paoly. Ny tena kristianina koa dia zao fahafatesana no azahoany tombony. Ary Paoly ihany ny teny ho an'ny Romanina manao tsy misy velony ko an'ny teniny isika ary tsy misy maty ho an'ny teniny fa raha velony isika dia ho an'ny tompo ary raha maty isika dia ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia amin'ny tompo ihany. Tsy ny hoe maty aho koa na velona ao ny zava-dehibe fa ny zavatra lehibe dia ao amin'ny tompo ve, manana ny tompo ve, ka na maty aho na velona dia ao amin'ny tompo ihany. Ry havana, Jesosy no karazana pasiporo na fahazoan-tany idirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny fahafatesana dia azo hoarina amin'ny tetezina izay mampita ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no mahatonga ny fomba anambarana ny fahafatesana. Manao hoe fodia mandry misoratra masina. Lavitra ny lalana, tsy vita ny ray andro ny lalana, matory aloha amin'ny hariva ary mifondray raha mpisy maraina amin'ny lalana. Ry havana, ny kristianina tsy matahotra fahafatesana. Paoly eto dia niteny maika andeha ho any aho izy satria tsara lavitra ny any, nefa eto aloha mahazo ahy. Ary ny harena fahaefatra dia voalaza tamin'ny teny izay nivakiana tamintsika hoe ho an'ny tena kristianina dia zao miara-miasa hasoa ny zavatra rehetra. Izy io dia raisin'ny malagasy afoeziny amin'izay teny izay fa nivakiana tamintsika to dia hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa, tsy mijanona eo akory ny teny fa ny malagasy dia hajanona eo izay tian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tsy miara-miasa hasoa izay tsy tian'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra. Ary dia marina aminao ve ny hira izay ataontsika ninona hitranga Jesosy dia ho feno fifaliana Jesosy. Marina aminao ve izany? Sa eo amin'ny molotra sy ny vava ihany fa tsy iainana, tsy ananana? Sa miteny ve ianao manao hoe aoka ho avy izay ho avy satria ianao manana an' Jesosy ary afaka misaotra amin'ny zavatra rehetra ve ianao izay mitranga amin'ny fiainanao, na ny zavatra manahirana, na ny olana, na ny aretina, na ny fahoriana, na ny fifaliana. Sa ny fifaliana ihany ianao manao hoe aleloia. Soratra masina dia miteny misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny fitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ry havana, dinio ny tenanao. Manana an'ireo arenareo ve ianao amin'izao fotoana izao fa tsy any an-danitra koa tsy le ho avy io fa ankehitriny io. Manana an'ireo ve ianao fa ireo dia sady iainany aty ambony tany no amantarana sy andrefesana ny toe-panahy nao, toe-panahintsika, toe-panahiko ary dia samy mandinika ny tenany ny tsirairay avy. Famantarana andrefesana ny finoana, ny toe-po, ny toe-panahy. Farany ny fanjakan'ny lanitra dia sady arena ny lova sarobidy ho an'ny kristianina. Ny fanoarana fahatelo izay nivakiana tamintsika teo dia tahaka an'izao ny voasoratra. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy saraka ny marina. Ny ratsy fanahy tsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo, any sy fitomaniana sy fikontronify fa ny marina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana, tsy ny olona rehetra no any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tena kristianina marina ihany no any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay mitondra anarana kristianina akory no any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay tena kristianina marina fantany hoe inona ary ahoana no atao azahoana antoka fa manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra sy afaka iaina izany sahady dia ny ety an-tany aho na ianao. Voalohany dia izao, manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Izao no tenin'i Jesosy, raha tsy ateraka an'ireny ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka an'ireny ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia Jesosy dia nanambara ny tena ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ray ozy raha tsy amin'ny alalako. Ry havana, ny fibebahana,
fanekenan Jesosy ho tompo sy mpamonjy no andraisana ny fanahy masina izay tompo kase ny mahazanak'Andriamanitra. Saotra masina dia milaza fa raha tsy manana fanahy dia tsy azy, tsy an'Andriamanitra. Ary izay rehetra nandrainy Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary dia zao ny voalaza. Rehefa manana n'io fanahy masina io ianao, rehefa manana io fanahy masina io izaho sy ianao, dia zao ny voazotra. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy. Prailova amin'ny Kristy. Zanaka dia mpandova an'Andriamanitra, mpandova ny lanitra zany, prailova amin'ny Kristy. Io dia ambaran'i Petera hoe lova tsy mety loha, tsy mety simba, tsy misy loto ary tsy mety levina, voatahiry ho antsika any an-danitra. Sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy, ny tena kristiana. Fa ny zavatra faharoa dia ity: mankatoa an'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo, aoko mpakatoa ny teny ianareo. Zay ny voalaza tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo. Ary miverimberina foana zany zay efa tonga ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izay atao. Misy ny kristianina manaiky an' Jesosy ho mpamonjy fa tsy manaiky azy ho tompo, manantena ho tonga amin'ny fanjakan'ny lanitra, nefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapony ihany no ataony. Neo manao sitrapon'Andriamanitra ry havana dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Fiainana ny maha-kristianina fa tsy fahalalana tenin'Andriamanitra, fiainana ny tenin'Andriamanitra ny maha-kristianina. Ary eo amin'ny filazarantsara Mateo 7:1 dia misy tenin'Andriamanitra izay tena mampieritreritra manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko. Voalaza teo koa zany tamin'ny vavaka no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra. Ary dia zao voatontoiny amin'izany fotoan'izany amin'ny andro hitsarana, amin'ny erina tsara hanavahana ny marina sy ny tsy marina, dia zao maro ozy no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonio tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Dia ambarako amin'ny maromaro, tsy fantatra akory ianareo rahatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao miloko. Ry havana, mila mandiny tena isan'andro tsika eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Aoko mpakatoa ny teny isika, aoko mpakatoa teny ianao. Ary farany ny ilaina dia izao: miezaka hanana fiainam-pahamasinana, miezaka hanana fiainam-pahamasinana. Voalaza any amin'ny Apokalipsy fa tsy mba hiditra amin'ilay Jerosalema vaovao mihitsy izay tsy masa, izay manao vetaveta ozy izy, izay mandaingy, tsy mba hiditra amin'ny lanitra mihitsy. Ary dia hoy ny bokin'ny Hebreo: mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Dia miteny Petera mananatra ny kristianina manao hoe araka ny fahamasinana ilay niantso anareo dia aoko mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe masina ianareo satria masina aho. Inona moa ny ao masina? Masina dia hoe voatokana. Aoko masina ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, amin'ny teny aloka ny vava, amin'ny ampidirina ao amin'ny vava tokana ao amin'ny tompo, amin'izay jeren'ny maso, amin'izay noho ny sofina, amin'izay atao rehetra. Ry havana, ny fanjakan'ny lanitra sady arena no voasarobidy ho an'ny kristianina. Tsy voavidy vola ny fanjakan'ny lanitra. Ary zany nahatonga ny Petera nanotra hoe tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no navotanareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rano soan'ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy pintipentina. Ry havana, hoy Jesosy: fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Aza atao ambanin'ny zavatra ny fikatsan'Andriamanitra
ataovy lohalarana ny fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra, aza fandromandry, aza varim-bariana, ny fanjakan'ny lanitra ny tanjona, raha diso tanjona dia faty antoka. Maro ny familiviliana, maro ny famitahana ataon'ny satana amin'izao vaninandro izao mba tsy fatoantsika amin'ny tanjona ary mba tsy hahatonga antsika hatratra ny tanjona io. Ary Jesosy dia ny teny manao midira amin'ny vavahady ety ianareo. Fa lehibe ny vavahady ary malalaka lala mankany amin'ny fahaverezana ary maro ny miditra any. Mampieritreritra, maro ny overy, maro ny miditra any. Zava-dehibe dia hoe tsy any ianao fa amin'ilay vavahady ety, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Zany no teny Jesosy, vitsy ny mahita an'io. Ary vakiny nambara tamintsika teo rehefa nanontaniany Jesosy ho maro sa ho vitsy no vonjeny, dia tsy namaly Jesosy na ho maro no vitsy, miseseho izy. Zany hoe ataovy izay idiranao, ataovy fomba rehetra izay hatongavanao amin'izany fiainana izany. Miseseho hiditra amin'ny vavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy afaka. Riavana, inkane zany tenin'Andriamanitra zany hahatonga antsika fampahirezana sy fampiorenana ary faharetana ny fanompoana sy ny fanarahana ny tompo. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Io ampiritriretana izany tenin'Andriamanitra izany ravana, dia aokontsika hiaraka hitsangana hanambara ny fanekempinoana izay resantsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray-totoa, mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitombotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nitzara nanapaka Pôncio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray-totoa, avy any ny viny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana fiarabanan'ny vahiny isika, koa mangataka ny tompony anjara natanteraka izany. Mialatsiny filasan-draharaha. Dia mbola tifaniana trany ravana ny ara-banantsika anio amin'ny anaram-pitarina sy ny komity FPMA Toulouse ho an'izay manatriketo sy ireo any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube.
Vaovao nasionaly zakabe SVKI SLKI mbola mitondro soratana anarana amin'ny zakabe SVKI sy SLKI ary ny farana androany. Omena antsika ombenombeny ny vaovao momba izany arak'izay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Vaovao tafo taratasy fisaorana voninahitra an'Andriamanitra ny fianakaviana Adjason Raphaël sy Rondro Ranivo Lalasoa ary ny mpiray-tampo aminy dia maneho ny fisaorana mitafotafo ho anareo nampahery sy nitondra teny fampianonana tamin'ny namoizanay ny reny malalanay Rahalalarsoa Fredine. Nitanterahanareo tokoa ny tenin'ny soratra masina manao hoe miara mitomany amin'izay mitomany. Romanina 2:12-5:10. Ny menaka naoritra tokoa mahamandana ary ny fahoriana ny ara-nitondra maivana. Ny rarian'ny fianakaviana dia ho lasa amin'izay ny ratsy rehetra fa ny tsara kosa no fahadiavantsika menakavy. Lehibe nareo tompoko ka tsy telina fa ny nataonareo rehetra tsy ankanavaka dia sitraka sy telina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo irotsaka amintsika mianakavy. Fararakitra ny fianakaviana Rafely Manana nanolotra fararakitra 100 €. Filazana manjo mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amin'ny finoana sy ny fanantenana no ampandrenesana ny fiangonana fanody any amin'ny ray ny 20 Jolay teo Andriamatoa Ratsimanohatra Samuel tany Madagasikara. Eo ny zanany Ratsimanohatra Emmanuel Svero ary ny zanany. Rakitra sy adidy miantsofa anaty sitrapo eny Ambarao zany. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanaty-pisaorana dia azotsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any ampitambola amin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny roy eloaso. Izany dia afaka atao koa ao amin'ny tranokala fiangonana fpma-toulouse.com rubrika vondronasa vola sy fananana izay hitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava ny fampom-pivavahana ka isiarona anasiana an'izany eo am-pivoahana. Ingaviana indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na horakitra na adidy na rakim-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no akasitrahan'ny Tompo. Ny diary-piangonana ny fampom-pivavahana mandritra ny fialan-tsasatra dia eto amin'ny Vieux Temple foana ka manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 30 ny volana Aogositra 2020. Sotratsika ny haino hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola ampifirina trano ry havana ny ara-banantsika minaran'ny mpitandrina sy ny komity. Fanao ny fiangonana ny miaraba ireo vahiny izay tonga izay zao zany vao tonga miaraka mivavaka amin'ny fiangonana. Ka raha misy aminareo anatin'izany dia afaka arapaina eo am-pitsanganana tompoka ka angatahana mba hitsangana raha misy vaovao. Hainy tompoko dia mbola ampifaliana trany no hiarabananao amin'ny anaran'ny Tompo ary ny mpitandrina koa dia mampita ny fiarabana miaraka ny komity tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse ianao ary tsaro fa isaky ny mandalo eto amin'ity fiangonana ity ianao dia misy toerana manao eto aza misarasara manatona anay tompona andraikitra raha misy fanontaniana manokana mikasika ny fandalovanao eto na mipetraka ianao na mandalo dia ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany anie mbola hirotsaka aminao hatrany ary alavira tsara ny antondianao eto amin'ny FPMA Toulouse na eto amin'ny tanànan'i Toulouse koa. Ka dia ny Tompo be fitiavana no mbola irinay anaraka anao hiaraka aminao hatrany amin'ny ataonao rehetra. Misaotra tompoko dia mahazo mipetraka ianao.
farany ny mpitandrina dia miara sasatra zany nanomboka omalika hatramin'ny asabotsy ray aogostra ka raha misy vaovao maika tianareo alefa mety ilana mpitandrina dia aza misarasara miantso ny flo na ny braony fiangonana amin'ny alalan'ny fifandraisana maro samihafa efa mipetraka eto amin'ny fiangonana. Dia fanampim-baovao anankiray koa raha riva amin'ny eninora riva zany dia misy fanampom-pivavahana atao amin'ny YouTube izay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampahirezana ny fianakavian'ny tompokolay Léon Rafelmanana izay nodimandry andro vitsivitsy lasa izay ny fanampom-pivavahana zany dia azontsika rehetra arahana araky ny vaovao azo tamin'ny fianakaviana satria fanampom-pivavahana ohatra ny androany maraina ihany zany fa fiderahan'Andriamanitra fisaorana ary fampahirezana ny fianakaviana izay namoy avantiny ka dia aza misarasara manaraka zany raha afaka ianareo ho alefa ny diakona aminareo ihany ny lien zany araky ny mahazatra rehefa vonina ilay izy. Dia misaotra indrindra tompoko ary mbola mirary fialan-tsasatra sambatra ho atsika rehetra na isika eto na ireo izay manatrika amin'ny alalan'ny YouTube ny tompo be anome antsika ny fiadanany amin'izay ataontsika rehetra sy amin'izay toerana alehantsika rehetra. Misaotra tompoko. Sao dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny vavaka fitalaona isika koa mangataka ny tompon'anjara natateraka izany. Ola aravavaka sika ry avo malala. Tompo, ianao efa niteny fa na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. No izany teninao izany no azoanay mitalao ny famindraponao ankehitriny. Tianay hoentina mbavaka aminao izao tontolo izao manoloana ny ady atrehanay ankehitriny dia ny valanaretina izay mandrimpakolona maro mba samy ho tonga amin'ny fibebana sy ny fifonana avokoa ny olombelona rehetra ka ianaiky fa ao aminao ihany no ahitana vahaolana. Mitrotro ambavako ireo marary, ireo enjena noho ny finoany, ireo ny amin'ny tany misy ady na aiza misy azy ireny anaty hery fanasitranana tompo. Mivavaka aminao ho an'ireo azo pahoriana, ianao ny hanome fampionana feno azy ireny ary apitraky indray ireo mitanondrika anasitrana ny fony votoalahelo noho ny fantaovan'ireo havatiana. Mivavaka ho an'isa tokantrano sy nisa mbaravarana izahay mba hanjakan'ny fahamasinana sy ny fanarana ny sitraponao ka hita vokatsoa amin'izany. Tianay koa ny mitondra mavaka ho an'i Madagasikara tany ny avianay. Vonjeo ny malagasy tompo ao anatin'ny fiadiana amin'izany valanaretina izany. Maro ireo izay mbola tsy manaraka ny fipetranapetraka noho ny fitadiavana ary miaina anaty tahotra sy tebiteby. Ataovy mahatoky anao izy ireo, indrindra mahay miankina aminao. Ireo mpitondra koa anie mba hay atahotra anao ka hitsinjo sy hanao viveriny eny amin'ny fanaovan-tsoa ho an'ny vahoaka. Tompo, tianay koa ny hitondram-bavaka ity firenena mandray anay ity. Ampanjakao eto ny fiadananao mba hiadananay araky ny teninao. Izany vavaka izany dia fenona amin'ilay vavaka nampianarinao ary arantsika manonona rainay ho izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra omenao an'izay ny nasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelany izy meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakabanahy fa manafanay amin'ilay ratsy
fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika riavana fa tanteraka soamantsara ny fotoanantsika androany. Meloha ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny rehefa voatondro. Izay ny man'ny tompo antsika androany manao hoe koa amin'izany siki ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araky ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araky ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo eo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Dia raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana re hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka horovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen.
mandahatra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo.